Rehefa mikatona zay moa zany ny Taom Pianarana dia midika zay fa fidirana ao anatin'ny fotoam-pialan-tsasatra ho an'ny mpianatra saika hanana marika tamin'ny alalan'ny fety avokoa ny sekoly rehetra ho an'ny sekoly iray dia tao anatin'ny lanonana tao anatin'ny fety no nentin'izy ireo namarana na ry nanaovam-beloma ihany koa izay Taom Pianarana izay ho rahantsika indray ty sarity. Fotoana fanaovana tombanezaka ny vokatra azo teo amin'ny fanabeazana nandritra ny taona ny faran'ny Taom Pianarana toy izao. Ny mpianatra any amin'ny ambaratonga fototra efa navita ny fanadinana famondra-kilasy sy ny fanadinana ara-panjakana ny tena voakasika izany. Primaire aloha zany nahafapo fa primaire zao zany efa vita zaraina androany fa ny secondaire zany mbola amin'ny herinandro dia enjakenjana ihany ny fanabeazana sy ny fitaizana aloha zay zany zavatra tsapa amin'ny ankapobeny amin'ny avy amin'ny mpampianatra moa zany tena mahita an'izay fanazana zany ara dia arakaraka mahitsy anazy moa mampisy ny ezaka zany atao amin'ny fanabeazana sy ny fitaizana ny ankizy. Tsy mbola mety tanteraka ny fampianarana ho an'ireo mpianatra hiatrika ny fanadina-panjakana toy ny BEPC sy ny baccalauréat miatrika ny faradoboka amin'ny famerenana izy ireo amin'izao fotoana izao. Ho an'ireo kilasy manala fanadina dia mbola mitohy manofotrofoka faraparana amin'ny miatrena ny fanadina satria lavitra akaiky ihany ho an'ny terminala zao mbola misy ray volana latsaka eo ny troisième koa moa efa lavitra akaiky ihany satria fa roa herinandro sisa dia anomboka ny fanadina dia ao anatin'ny fanofotrofona farany mihitsy zany zao ny sekoly. Ho an'ireo fahiditra amin'ny fialan-tsasatra kosa dia nomena sehatra hifanao veloma ao anatin'ny fiarahan'ny faly izy ireo. Dia eo no ampisehoana ny talenta ny ankizy satria tsy vitany hoe mianatra ao am-pianarana ihany fa ny fanabeazana moa maro lafy dia fotoana anankiray ny hono ny ankizy ny talentany io amin'ny resaka ara-kultoraly moa zany no aseho eo fampisehoana talenta amin'ny alalan'ny rasidia narantina rehetra ny fety famarana natao tsekoly ihany koa ny asa tanana vokarin'ireo mpianatra manantanita amin'izany.